Miarahaba tompoko. Resaka instrument virtuel ato amin'ny Steinberg Cubase na Steinberg Nueno mitovitovy ihany ireo. Tiako hazavaina kely ny mampiavaka ny instrument virtuel izay atao à partir ny clic droit dia hoe ajouter piste instrument sy instrument virtuel à partir ny périphérique VST instrument izay mamoaka an'ity rack ty. Samy hafa ireo, mitovy ny zavatra avoakany fa samy hafa ireo. Tany ambolohany tany nanomboka tamin'ny Cubase 4 vao nisy ny piste instrument. Izany hoe ny piste instrument dia efa misy piste MIDI sy piste audio mikambana ho piste anankiray. Izany hoe afaka tonga dia hitendrenao an'ilay piste izy. Le instrument virtuel no afaka i-ajoutenao effet audio direct avy hatrany le effet le piste azafady. Ohatra. Nefa piste MIDI izany hoe lôjika zany amin'le izy dia hoe io piste audio io raha vao sokafanao ny piano roll-ny dia mandeha izy. Nefa zay zavatra tsy normal mihitsy zay. N'aiza n'aiza nandehananareo piste audio dia son ihany no maninao fa tsisy note MIDI, tsisy azo amoratana note ohatr'izao hoe amboariko ty note ty dia aka crayon kely dia soratako ty dia ataoko ohatr'izao dia nefa piste audio io no piste MIDI nefa maneno le izy. Izany afaka anoratana note, izay ny atao hoe piste instrument. Ny piste MIDI indray izay miaraka amin'ny F11 izany hoe raha vao manao insertion le F11 ianao dia misy ny piste audio izay ao anatin'le dossier VST instrument. Dia rehefa manao mixage ianao dia io piste io no i-insérenao effet, io no asianao égaliseur, io no asianao compresseur, io no asianao reverb. Fa ity piste MIDI ity amin'izay fotoana izay tsy anaovana zavatra hafa, afa-tsy composition MIDI, izany hoe manoratra note ianao anatiny ao dia eo ianao mahafantatra hoe aiza ny tokony amboarina amin'ity note ity. Zay ihany. Rehefa vita ny fanoratanao an'ilay note, anao mixage ianao tokony raha ny lôjika tokony avadikanao ho piste audio ny zavatra anatin'ity. Izany hoe rehefa manao mixage ianao tsy ilainao intsony ity piste ity fa ity piste anankiray ity no ilainao. Izany hoe amiko manokana dia pratika kokoa le manao an'le F11, manana mihitsy fahazarana hoe rehefa manao instrument virtuel amin'ny Cubase dia F11 ny anao anaovana anazy fa tsy insérer piste instrument eto. Izay aloha ny amin'iny teneniko aminareo manaraka hoe inona ny avantagen'ny piste instrument sy ny VST instrument ary amin'ny F11. Veloma tompoko.